Na ihany namerina anazy eto an-toerana. Avy any Mahajanga dia impita ho an'i Tomasina izay ahitana fanamboarana sy fanaovana amin'izao fotoana izao ny fotodrafitrasa toy ny lalana, ny tobi-pitsaboana, ny lapan'ny tanàna vokatry ny ezaky ny fitondram-panjakana sy ny kominina ambonivohitra Toamasina moa izao fanatsarana ny endriky ny tanàna izao. Tany an-toerana Lantoram-Bemananjara tatitra amintsika ny zava-misy. Ka amin'ny fanamboarana ny lalana ety Amboalohany ka ny arabe ny fahafahana izay niteraka fimenomenomany maro no hitantsika eto amin'ny sary. Mirefy 1 kilometatra eo eo ny halavany ka ny lakan-drano mampisaraka ny arabe no natao voalohany noho ny fotoam-pavaratra izay efa miakaiky. Io zany taratry ny fandraisana anjara mavitrika zany ny fitondrana. Mariko moa zany fa misy ny fampanantenana nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina zany. Indrindra zao ty le boulevard de la Libération ty zany dia agnisan'ny fampanantenany ary dia izy hitantsika efa mandeha artisuela dia ho vita. Ohatran'izay koa zany ny hôtel de ville zany dia fampanantenana nataon'ny filoha koa io ary dia nitazomo moa zany ny fampanantenana izay nataony dia efa hitantsika fa efa mandeha tsara koa izy io. Tsy ny eto amin'ity arabe ny fahafahana ity ihany anefa no avaozina fa eo ihany koa ny lalana manamorona ny sisin-dranomasin'ny Poriny Toamasina ary ny zavatra tsapa aloha dia ny fandraisana andraikitry ny komina Andrenivohitra eto Toamasina amin'ny fanadiovana tsikelikely ireo sampanandalana marobe izay tsy nahitana fako mivangongo intsony. Fa ny tena goavana araky ny fantatra dia ny hôtel de ville. Simba tanteraka ihany koa izy ity ka ny andry na ny pile mampijoro ny trano sy ireo valindrina no lahara-pahamehana. Ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fanapahirapaefana miaraka amin'ny orinasa lehibe EGCTP no nandray tanana ny fanamboarana miaraka amin'ireo orinasa madinika no indray miara-misalahy amin'ny fahavitany lapan'ny tanàna ny Toamasina. Ny volana Novambra ho avy izao no vita avokoa izy ireo araky ny filazan'ny tompon'andraikitra ka ao anatin'izany ilay hôpitaly vaovao manara-penitra izay najoro ato amin'ny renivohitra Betsimisaraka. Fahafarana amin'ity volana septambra ity kosa nitetika asa Capdev izay vatsian'ny Chambre du commerce et d'industrie France Madagascar entina maranana izany sy hanamarihana izay famaranana izay ary dia hikarakara fivoriana iraisam-paritra ny Chambre du commerce et d'industrie de France Madagascar amin'ity faran'ny volana septambra ity. Fanazavana amin'ity Rostina Muriel eo amin'ny sariny Totson François. Ny tetikasa Capdev dia nataona ampivondronana ireo orinasa tsy miankina, madinika, na salasalana na lehibe teto amintsika. Tanjona roa lehibe no nokendrena tamin'ity tetikasa Capdev ity. Voalohany indrindra aloha zany ny resaka recherche de partenaire ho an'ny opérateur gasy zany eo anivon'ny Océan Indiana indray sy eo anivon'ny Europa moa zany. Dia nisy fifanajona orinasa maro tota zany mba ahafahana mametraka an'izay partenariat azy eo anivon'ny orinasa. Dia ny asa anankiray nataon'ny Capdev moa zany dia tsy inona fa ny fanatsarana ny asan'ireo organisation intermédiaire na koa renforcement de capacité ny OI zany teto amin'ny sehatry ny Océan Indiana. Manodidina 20 ny orinasa eto Madagasikara no voakasiky ny CCIFM tamin'ny alalan'ny tetikasa Capdev. Tombotsoa maro no azon'izy ireo tamin'izany. Ny fisian'ny serasera bebe koa zany eo anivon'ireo sehatra tsy miankina isan-karazany. Dia eo zany ny tourisme, eo ny industrie, eo ny conseil dia mampisy ny atao hoe flux d'affaires moa zany raha azoko resahana zay ary zay angamba ny tena hoe élément nandrasana indrindra tamin'ity projet Capdev ity. Amin'ny 17 sy 19 ny volana septambra izao ary dia hisy conférence régionale Capdev ho fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny